Para këteo dia hoe tsy azo esorina amin'ny alalan'ny vidim-panjakana na misy manam-pahefana afaka manaisotra andretim-pitiavana ato amin'ny seny rehetra ary tsy retim-pitiavana ato amin'ny seny rehetra rehetra fa na ireo mpiara-miasa aminay rehetra dia tsy azo afila toerana ireo, tsy azo esorina ireo amin'ny alalan'ny vidim-panjakana na amin'ny alalan'ny lalàna na amin'ny alalan'ny fanendrena isan-tsokatsy satria olom-boafidy ireto mpikambana atao anatin'ny seny rehetra ary manana fedi-taona-piasana. Tsy miresaka rafitra samihafa. Za tsy miteny hoe tsy azo ravaina ny seny. Samihafa io, zay ny tsara ifampiresana. Fa ny olona ao anatin'ny seny raha mbola mijoro ny seny dia ny olona atao anatin'ny seny dia tsy azo esorina raha tsy hoe izy no mametra mpialana. Fa ny rafitry ny seny kosa na rapitso dia rapitso rehefa manapa-kevitra ny vahoaka malagasy amin'ny alalan'ny fikaonan-doam-pirenena fa hanovany rafitra mitantana ny Madagasikara dia satria ny vahoaka malagasy ny tompony fahefana fena masy mandidy ho iny lalam-pandrena masy mandidy ny vahoaka malagasy ary ny vahoaka malagasy irery no manana fahefana amin'izay tiany hitondrany ny firenena. Tsy misy ampahana vahoaka fa tsy anonorako hoe iza io tsy misy ampahana vahoaka afaka ilaza fa izao no tokony hitondrana ny firenena. Tsy misy zany. Fa ny vahoaka malagasy ny tompony fahefana fena. Ho avy zany ny fikaonan-doam-pirenena. Zay ampisehoany ny vahoaka malagasy rehetra ny heviny ary ho ampiasany ny fahefana hoe ravainy ity, ravainy ity, ravainy ity. Raha rava ny rafitry ny seny dia mazava ho azy. Tsy misy mampikambana ny seny areso. Fa raha ohatra ka mbola tsy ny vahoaka malagasy manapaka zay hevitra zay fa isy ampahan'olona ilaza fa tokony ho zao ny atao dia aiza ho aiza zany ny fahefan'ny vahoaka malagasy. Mety ve zany antsika? Fa mbola ho avy izay fikaonan-doam-pirenena zay ary tsy ho ela intsony. Anomboka amin'ity faran'ny volana ity izy zany. Raha ny fanambarana ny fitoeram-panjakana amin'ny faran'ny volana dia anomboka ny fikaonan-doam-pirenena. Dia manaraka an'izay mbola ho avy koa ny lalam-panorenana vaovao. Ny lalam-panorenana no mametraka ny rafitra mitantana ny firenena anankiray. Dikan'izay zany. Ho hitantsika ny lalam-panorenana vaovao azao zavatra somary manasa saina kely. Andinika ny seny. Tianao ana manokana fa tsy resava atao amin'ny namako reto. Amatekinisiana, amaadministrateur civil mba manana ny hevitra fahitako azy dia zao misy zavatra mandeha misy omby, misy sarety mandeha alohan'ny omby any. Andinikitsika ny lalam-pifidianana vaovao. Andinikitsika ny rafitry ny seny vaovao. Dia zao fantaniana petrako. Fantatsika ary ve zao. Efa fantatsika sady ary ve zao. Hoe mbola misy zany seny zany ao anatin'ilay lalam-panorenana vaovao. Dikan'izay zany efa misy mahita volana alohan'ny biby any. Hoe mbola misy seny enge io lalam-panorenana vaovao io dia atao tonga dia efa dinihina ny seny. Fantatsika sady ary hoe anahoana no endriky n'ilay rafim-panjakana ho ao anatin'ilay lalam-panorenana vaovao. Dia efa zao tsika dia efa andinika sady lalam-pifidianana vaovao. Ohatra. Dia tokony anaovana fandiniana. Raha ohatra la miambitsika mandinika seny vaovao, zao ny tokony seny, zao ny tokony seny, zao ny tokony mivoaka ny lalam-panorenana vaovao tapaka ny atsy amin'ny ilany atsy, ay tsy misy seny zany. Dia inona zany ty zavatra nataontsika ny taona volana maro nandaliny-bola 5 miliara. Maninona raha dinihina aloha ny lalam-panorenana. Ahoana ny lalàna fototra hitondrana ny firenena. Dia miainga amin'izay lalàna fototra hitondrana ny firenena izay tsika no mijery amin'izay satria tsy maintsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana izay lalàna rehetra tokony hotapahana. Nitsika nefa isy lalàna izay hotapahana mialoha, isy rafitra izay hodinihina mialoha, nefa tsy mbola fantatra koa hoe io rafitra io ao anatin'ilay lalam-panorenana sa tsy ho. Dia zany rehetra zany ady hevitra mandeha antsika daholo dia anjara ny rehetrarehetra mba manao réflexion momba an'izay. Zay zany ny fanazavana. Andriamatoa Thierry Rakotonarivo moa no filoha ankehitriny ny CENI. Vita ny fieniana ny anakenina dia nambara zany fa amin'ny jona fitsapakivim-bahoaka jona 7 amby 2022
amin'ny volana oktobra ny fifidianana filoham-pirenena. Raha izy koa andraikitra le resaka hoentiko eto a roviana zany isika eto amin'ity Madagasikara ty vo ifampiaino roviana. Heverina fa toetra mampihetsika tokony miova tao arinany hoe nirodana ny fitondrana teo aloha tsy nieno, nanao letrezana teo amin'ny fitondrana ny raharaha ka misy zavatra vaovao fanavozana. Tsika raha mbola tsy tena retsy lahatra amin'ny hoe fa hoe fanovana tena izy no atao. Ny zavatra ne nisy fitakiana fototra teny amin'ny arabe, anisan'ny antsoantso teny amin'ny arabe no hoe raha vao ny rafitra nanimba teto amin'ity Madagasikara. Anisan'io seny io, anisan'io rafitra aloha, ary ny raha tsika nahita ny vokatra nentiny. Dia be ny crise politika nateraka io seny io nationalité. Ka tsika zany a, zay ny ataoko hoe raisiko andraikitra ty. Tsika tsy miraranjy hoe miala netsy de solona ny ololetsy, de miala netsy de soloy le rafitra mihitsy tompoko. Io mila ravany io raha tena hanova zavatra tsika. Raha tsy zany a akandasitra fotsiny teny amin'ny arabe sy ny tanora vahoaka nidina teny hoe hanova zavatra fa tohatra fiakarany reny. Aza vaiko zany seny zany a dia fanohizana ny rafim-panjanana. Ary jereo fa ny akapobeany manao an'izany seny na ohatrohatr' zany voamera maleo tena zay de saika firenena zanatany frantsay teo aloha fantaro daholo tantara-pifidianana ty Afrika ty. Zany hoe le rafitra mihitsy io manahirana atsika io. Iza moa tsy nanao teny mampilendalenda ohatran'ny io ataony tery ny asa vita re tompoky ny fampitsarany ho diovina amin'izay re venao nefa tao efa tao inona zany loto tao. Miala tsotsotso mamy fotsiny le anankivalo nametra-pialany zay. Avy eo nefa le solony na le fomba nampidirana an'le solony tao ny avavy. Jerenge mivavany Tery Rakotonarivo hoe olom-boafidy daholo reo satria ka raha tsy mety a de nareo any mifidy azy zany mananina fa reo hoe nefa nohatra n'zao. Miala ny valo izy rery sisa ny tavela izy tsy niala fa mijanona ho filoha. Lasa ihany saina maneritreritra de rena hiala ve reto valo reto sa niala tsitrapo, de rehefa niala reto dia tendrena tamin'ny fomba hafahafa zany ny fanendrena an'le sasany. Satria mibidipitsihana miala ny valo satria mety olony teo aloha na tsy mety amin'ny ankehitriny, de ny solony metimety amin'ny ankehitriny. Ka anisan'ny rafitra tokony narodana niaraka tamin'ny vavy io, niaraka tamin'ny fiovam-pitondrana teto amin'le Madagasikara. Io de fa tonga de mivoaka ny daty référendum
Raha moa izy ty tsy hoe élection constitutionnelle indray